Zavaka fiamenana, zavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra radio Kolo Salama mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volanino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarana. Ny alohan'ny fiavelana amin'ny alina ny maso mba isainsainako ny teninao. Zavaka fiamenana, zavaka fiamenana. Alléluia. Ny amin'ny fifanina lehibe indray raha samba milano ianao antsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako mihaino aminao eto androany ape manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratranso eto tsika tsirairay avy isatokantrano izy vatan'olona izay mandray izao fandarina izao. Ny fiadanan'ny tompony napoka antsika tsirairay avy dia manasanao hahatratra farany raha tonga miaraka aminay dia tetena aminay tsika sendrasendra koa natogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Dia maretatra amin'ny farany dia fahasoavan'Andriamanitra ny ameno tsika tsirairay avy. Dia ampahery anao izao fandarana izao ny teny izay voazarana eto ny ho fanasitranana ho anao ary koa ho fananarana ho anao ary herentinao indray hiainga indrindra hamakivakitsika ty andro sabata masina ity dia mirabanao natratran'izao sabata masina sabata fafinaretana izao dia ho sabata fitsarana ho an'ny fanahinao tokoa ny sy ho an'ny vatanao ity anio ity. Mialoha zatra eto aloha andolo antsika hivavaka, andolo antsika metraka ny soloa, andolo antsika metraka ity fotoana ity eo am-pilatan'Andriamanitra. Alléluia. Ametraka ity fotoana ity tsika eo am-pilatan'Andriamanitra dia andao ampandrosotsika ary miditra ireo tsirairay avy ireo andao ampandrosotsika ny rahalahintsika Marikely. Izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Raha fa ary rahalahy Marikely andao ary mihetsika azy avy hatrany ny fitenenana. Marikely anao ny fitenenana. Ankasizaka pastera na may fitenenana dia mirabanao sy ny ankonanao dia miaraka koa mpanaraka ny fandarana vavaka fiambenana sy ny groupe izay maharesiretsy miaraka hivavaka azy zeky etatrizao fotoana izao am-pilatanan'Andriamanitra. Ijao Andriamanitra araina masina indrindra enan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Faly tena faly Jehova Andriamanitra ny amin'ity fotoana mamy indrindra izay nomenao anay ity. Isaorana ianao fitantananao fiainanay tamin'ity tontolo andro iny, fiarovanao anay, fahasoavana ndraisanay avy aminao, fiainana fitahiana, fiadanana fahasatorana ndraisanay tamin'ny tontolo andro iny. Isaorana ianao zany ary isaorana ianao indrindra koa Jesosy malala. Natsato izao fotoana mamy indrindra izao fotoana amin'ny Pasika Jesosy, izay fotoana fankalazana zao Pasika izao nataonao fahatsiarovana, nodidinao eo fahatsiarovana Jesosy malala. Tena faly Jesosy malala satria ny fotoana amin'ny Pasika dia fotoana fanafahana lehibe. Izay nandringananao ny asan'ny devily Satana rehetra teo amin'ny fiainanay, nandravanao ny asa maizina rehetra nanangananao amin'ny fiainam-pahafatesana teo aminay. Dia isaorana ianao zany Jesosy ary akasahana ianao Jesosy malala. Jesosy malala tolotra ianao ity fotoananay ity mba hi fotoana azahoanay fahafahana tanteraka koa ary fotoana indray ahafahanay mijoro hatrany mandroso hatrany Jesosy malala.
ary tena hoe mendrika anao zay, mendrika ny anaranao zay de tsotsy vavolombelonao ny azy rehetra lehanay de Jesosy malala soranay anao zany araka asitananay anao de Jesosy malala vavaka moka zao mpanompon'Andriamanitra itory ny tenao ty fotoany ty tena hoe fenon'ny herinao fenonositsao le fanao masina ny taridalana azy tsirairay aby ary atolotra aminao koa ny fonay fananay Jesosy raha ny tenao de tsisy ala maina Jesosy malala na de ray ary de mangala sady zay fitahinao ty fotoany ty mangala sady zany fitantaranao ty fotoany ty ny connexion Jesosy ny courant Jesosy zay rehetra ilainay sy ny fotoana rehetra ampiasainay Jesosy malala de fa atolotra anao mba tsy hanjakany Satana fa zao ny Jesosy ny andro tsara indrindra nefa tsy akasisahan'ny Satana zao de manao ny heviny rehetra ty tontolo ny anarano fa tsy manana fahefana tsony izy androany fa anty andro fanafahana androany de andalo anaty tokantrano tsirairay hitondra fanafahana sy famonjena Jesosy hitondra fahasoavana vaovao fiadanana vaovao fitiavana vaovao ary hitondra hery vaovao anay tsirairay ary hitondra ositra ho anay tsirairay aby Jesosy malala de asanatra amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabaty sady vavaka izany fa ny devil Satana de tsy hanana fahefana na de teny na de singa teny monja ny amin'ny teninao raha tsy hanana fahefana koa ny amin'ny ty fotoana rehetra ty sao de Jesosy malala mankasitraka ny tontolo malala aleluia aleluia amen. Aleluia, mankasitraka andrianao rahalahy Markilia de tahiny tompo hatrany de Jesosy anay amaly fidianao. Aleluia. De misotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka azy ao anatin'izany anatin'izay ao anatin'izay vavaka izay mialatsy indrindra. Aleluia. De ara-paina aloha tsika rehetrarehetra raiso aloha mijodrano milohan'ny zavatra rehetra nijodrano tsika teo amin'ny Romanina toko fahenina epistiliny Romanina toko fahenina andininy fahavalo ny jodranontsika androany. Aleluia. Ny tena Andriamanitra hoe raha maty tamin'ny Kristy isika de miny fa hiara-belona aminy koa isika. Aleluia. Nankilazan'ny Pasika isika tamin'ny talata zay resika vonisy fandanina satria de tena somary nakaina kely aloha satria ny ka hoe ny larobia any aloha no nasiana paozy fa rehefa tena nydinihana de ohatran'ny mbola somary reradraraka na de hatramin'izao tsika androany zao ohatry ny mbola tsy mety récupérer le somary nitohitohy kely ary raha natohitohy kely nanomboka tamin'ny herinandro lasatra nanomboka tamin'ny zomatsika de tsy nisaraka teto tsika raha tsy ny lahady tao anaty Vaticanina 2 andro sy ny famotanan'ny batisa de ny talata ndray tsika de efa niary tory nanao ny tandrina ny Pasika nefa de tonga koa de efa tsy maintsy niasa ihany ny inona ty izy ty ny larobia sy ny lakamisy sy ny androany de nofy ihany sika de natsiaro hoe somary reraka de hoe aloha tsy hita fandarina kely fa ataontsika ao aoriana amin'ny zoma vao misy de androany vao nisy ny fandarana ohatry ny efa ela be sika tsy niona de faly mbola mahitanao eto indray ray zany jodrano zany ranabavy rahalahy Tojo. Aleluia. Rahalahy Tojo Allemagne, Angidinandrena Solo France, Miriam Andriamalala Allemagne, Anitra Corinne tsy haiko moa misy aza aiza raha afaka mbalazainy kely azafady raha tsy madiso. Teny Rakotoarizaka France, Angidiana Rodriguez Arabie Saoudite, Sondola Koweït, Kotanela Belgique, Mirzo Pianjana Arabie Saoudite, Rikarak France, Verselina France, Kotanela Belgique, Miriam Andriamalala Allemagne, Alléluia. Angidiana Rodriguez Arabie Saoudite, Thierry Berthelot France, bon ça va Thierry, Namitsu Makrina Koweït, Thierry Albenza France, Rikarak France, zay ngamba ny eto Jonathan Allemagne, tonga soa isika menakavy. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Inona ny azonao hijoroana vavolombelona? Belohany antsika hira de hijoro vavolombelona aminao aloha za. Ny verset de Romanina toko fahenina andininy fahavalo. Romanina toko fahenina andininy fahavalo. Rikarak France, Someo France, Sirimboramelona France, tahiny Jesosy isika rehetra tonga soa daholo. Tonga soa daholo moa zany. Raha Tandrina Maria Charline Madagasikara manana tena Canada.
zao no nijoroka volombelona voalohany aloha dia niteny taminareo tamin'ny falibe nijoroka volombelona zany ahako a dia tamin'iny mbola vao ohatrany hoe tapany voalohany fa ny androany nijoroka volombelona amin'ireo dia nomaly tamin'ny herinandro ity zany a rehefa nangataka nitady fity école idirana satria hiditra amin'ny école d'ingénieur izy amin'ny taona ity dia nanao karazana nametraka dossier zany a tamin'ny anaky telo voninahitry n'Andriamanitra fa ireo telo ireo dia afaka mandray azy daholo. Halleloia. Tsisy fisalasalana zany ny amin'ny kapasité sy ny notiny fa dia afaka horaisiny zao dia lasa zavatra mahafinaritra. Teo ilay izy mifampitadiavana zao indray izy misafidy izy tena misafidy hatramin'ny kely izy anytiny dia tena hoe hanomboka koa ny stage ny amin'ny latsinainy izay zavatra neritreretina hoe tena mety ho sarotra be daholo rehetrarehetra eo dia androany hoe mijoro volombelona amin'izao hoe tena tonga ny fataterahana izy zato isan-jato efa tsisy ahina intsony ny amin'izany rehetra any dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Dia samy hita iny tompon-tsikana faharoa manaraka zany maly nisy fitaovana sarobidy zay rehefa nambarana atao ampiasana neny ampiasainy dia manisy fotoana moa za tsy maintsy nampiasa an'io dia rehefa nampiasa an'io dia eo zany mampiasa an'ilay izy fa avy eo misy olona hafa indray mampiasa an'ilay izy dia rehefa mampiasa an'ilay izy dia tonga teo amin'ny za nampiasa an'ilay izy teo foana tsy naninona fa vao nikitihan'ilay olona anankiray izy teo dia nitsefotra teo dia tsy nety ilay machine dia zavatra tena mahafinaritra anahy dia zao io machine efa tokony efa nisy rehefa simba ohatray dia tsy simba foana fa ny zavatra mahafinaritra anahy hoe tsy teo ampelantanako ilay izy ny simba fotony hoe niala kely dia nisy olona nikitika dia teo amin'ilay olona nikitika zany tena amin'ny fotoana zany tokony hapotika io zavatra io asimba io zavatra io dia soron'Andriamanitra kely fotsiny dia olon-kafany teo dia dikan'izany ilay zavatra nge tsy maintsy amboarin'ny orinasa foana fa ny anaranao raha zany namboatra tsy maintsy nalaza hoe iradony namboatra an'iny fa tsy zahako ilay izy mijery daholo io sy zany hitanao namboatra tsy za nefa moa inona simba ary dia rehefa tonga ny fahazomana dia simba efa ny zavatra hisorako an'Andriamanitra zao hoe tsy niodikodina ataony anarako tsy zany tratra farany fa tena ay moa efa nijoroako volombelona izay zavatra tamin'ny Pasika gaga nge za eto ohatrany hoe mamerina an'ilay izy dia haiko io moa efa nijoroako volombelona daholo zay fanjoko hoe izay resaka machine zay fa rehefa nijoroako dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara Jesosy. Raha ohatra rehefa nijoroako iny dia hoe tady hafandray fa vita mihitsy tahiny tompo ahy nisy fahasoavan'Andriamanitra narotsaka taminay zay tamin'ity androany ity. Halleloia. Nisy olona nikitihan'Andriamanitra tany ambadimbadika tany dia halleloia hariva teo maray halleloia maray message kely hoe misy fitahiana halleloia fitahiana latsaka avy any an-danitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara Jesosy anareo zao no mijoro anareo zao no mijoro tena efa tena tsy tadidiko intsony za eo ampitantarana ilay fijoroana volombelona ity zao ohatrany efa zavatra efa niverina ihany zany efa natao halleloia tsy maninona za fa ho an'Andriamanitra taloha voninahitra anjaranareo indray zao tsara fantatrareo fa efa nitsangana Jesosy amin'izao fotoana izao raha tamin'ny talata tsika nitandrina Pasika dia amin'izao rehetenenako zao tamin'izany andro zany dia efa tena nitsangana Jesosy. Na iny Jesosy aloha Maberta Koety dia mampionina France someva France artisanat de Madagascar France halleloia dia anjaranareo indray ary zao no mijoro efa nijoroako marina anjaranareo indray zao mijoro fa za dia aminareo Jesosy efa nitsangana ary zao efa nitsangana izy dia na ny fitsanganany koa dia nezinezina mihitsy dia andao ataontsika ity raha amin'ny teny anglisy ity hanambarany fahalebiazan'Andriamanitra sy ny voninahitra dia hitentsika hoe lehibe ianao Andriamanitra zay rehetra momba anao halleloia zay zavatra rehetra resahana momba anao dia lehibe avokoa halleloia ndao ary alefantsika tetity ira amin'ny teny anglisy izy ity dia miheno finaritra daholo dia samy hita iny tompo dia anjaranareo zany mijoro volombelona ohatrany tetity
maherezana. You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead, great in majesty. My everything written about you is great. You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead. Great in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh, yeah, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. You are great. Everything about you is what you do today, give you all the praise. Yeah. Mighty God, worship you today, give you all the praise. As we lift our hands to you, praise our raise our voice to say, everything about you is great. If it can be, worship you today, give you all the praise. As we lift our hands to you, the praise our raise our voice to say, everything about you is great. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything,
You are great. So we worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great. Everything written about you. Yeah. Thank you, Jesus. I love you. Oh, thank you, Jesus. Take all the glory, take all the honor. Mercy is your name. Halleluia. Tena mitory falebiazan'Andriamanitra mihitsy ny niriny ary tena marina zany nge rehefa malala fa ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra rehetra. Halleluia. Dia lehibe avokoa. Halleluia. Tsara ny tompontsika. Halleluia. Zavatra tsika makefizina vavolombelona dia atsika hiditra mitory teny avy hatrany. Halleluia. Mila lahatotry ny tontolo androko androany dia isaorana ny isaorako an' Jesosy fa avy tamin'ny toerana lavitra be za dia tonga soamantsara dia raha Jesosy ny tantana ny dia sy ny aro dia isaorako koa Jesosy fa nanome ny anana sazy ho any menakafo kely sady niaro anay tamin'ny loza. Halleluia. Amen. Koa tany lahy Belzika tonga soa hoe Jesokrozina aleo vinaritra n'Andriamanitra mifahatsarana fahasoavana rehetra taony. Halleluia. Misaotra Jesosy. Halleluia. Dia misaotra ny marina ty anà. Halleluia. Misaotra betsaka indrindra amin'ny traduction tena misaotra. Zay zany taty tokantranonay tamin'ny Pasika dia niaraka tamin'ny nanandrika fitoam-bavaka tamin'ny rahalahy Thierry Berthelot fa marina ty anà Zoko Suzel. Tena misaotra anareo fa tena asan'Andriamanitra ngeza be mihitsiny io fandika-teny ataonareo satria dia tena azo ny tsara ny zavatra resahana tafiditra tsara anatin'ny fanompoan'Andriamanitra ny rahalahintsika ka dia misaotra anareo ary mino fa tsy ho azy rery fa misy olona fa etiko ilazana anareo fotsiny Zoko Avimbelo tena ilain'ny Zoko Thierry io io fandika-teny ataonareo maherezatra nareo Jesosy amaly fitenareo. Dia misaotra ihany koa raha Mark Kristo dia sanatria mbola tiako misaotra teo variana ny raba Jesosy amaly fitenareo dia misaotra mivavaka mamy be tahin'i Jesosy hatrany mahereza foana. Tafaverina ilay vizona vavolombelona. Halleluia. Sady misy amin'ny teny anglais misy teny frantsay ny marina ty anao sady vetivety kely dia efa tonga. Halleluia. Tsara daholo zany rehetrarehetra zany hoy marina ty anay isaoran'Andriamanitra fahasalama tsara aho ary miarabantsika rehetra tratran'ny dola hoy $100 hoe halleluia. Isaorako an'Andriamanitra fa tena niavaka tamiko iny Pasika iny. Nafy be ny asako taloha amin'ny Pasika iny sady nisy zary nampalahelo fa tena ny Jesosy fa rehefa vita amin'ny Pasika niova. Halleluia. Alahelo lasa fifaliana ny alahelo lasa fifaliana ny asako rehetra ny amaivana. Halleluia. Dia ny Jesosy malala. Halleluia. Amen. Hoy Zokerika hoe aleo dia reky Jesosy fa tena nandresy tao amin'iny Pasika iny dia be ny zavatra ny sokatra. Halleluia kosa zany dia mba asiana fijona vavolombelona kely raha pitra anaty zoom mba hifampaherezana tamin'ny Pasika koa vita Pasika iny maraina n'iny larobia iny dia efa nisy olona joro vambelona ary zay olo zay mba nandray valim-bavaka voalohany fa tena tonga ho sisy pastera dia nizatra tsy nampozina mihitsy tonga dia tonga. Halleluia. Tsara Jesosy mahafinaritra mandalo Pasika anaty andro firavoravona tanteraka tsika izao. Halleluia. Tonga soa. Oui, koa tanilay. Halleluia. Misaotra Jesosy malala tamin'ny fiarovana nandritra ny anemana iny sady mbola nitasy nomeny fahasalamana hatrany tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Oui, merci be anjany. Misaotra Jesosy fa nilamina tsara ny tontolo androko androany feno fiarovana. Amen. Oui, Thierry Berthelot, ma journée est finie, la semaine aussi, tout s'est bien passé depuis mon baptême. Gloire à Dieu. Bon sabbat à tous, les frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci beaucoup.
hoy izy soa me hoe tena tsy malala tompony sabata vita somatsara tontolo andro vita somatsara mipasika hitra mipasika faravoravoana na azo fahasalamana trany mbola venana somatsara sika mihinan-kafo tonga eto aleloia tsara ianao Jehovah ray malala tompony sabata aleloia amen aleloia ilay zokilina hoe aleloia misotron'Andriamanitra lehibe fa tokony hiasa omaly hariva fa tsy afaka nefa tampoka fa nisy olana ny fiarako niatsony garagista ka dia nanaika izy ny anamboatra azy sady nahazo pièce vetivety be client be izy amin'izao kanefa dia noho ny fahitapo-ty dia namboary ny fiarako ka vita somatsara aleloia mankasitraka indrindra pastera ny tolom-bavaka Jesosy amaly fity tsara Jesosy tao anatin'izany nefa rehefa nandeha tongotra fa efa ela ny tsy nanao an'izany somary reraka ny vatana fa natsara le izy mahay zavatra Jesosy mahay zavatra Jesosy aleloia terenay anarana masina voninahitra ho azy irery ihany aleloia amen tsara Jesosy hoy ny Sarolinina terenay Jesosy malala fa na dia tsy nandeha aza le vatany lehibe vaovao fa tsy nahazo saritra fa maromaroka be ny andro aty aminay tamin'ity tontolo andro ity dia mba nataony nahazo saritra le vatany kelikely dia mba afaka manaraka izao afaka fiambenan'izao amin'ity alina ity aleloia amen maherezana eny tondra-bavaka anao hatrany tonga soa iamaka hoety Maria Tansina Koety Robert Java hoe misotron'Andriamanitra natratra zavata masina izao ny lama ny tontolo andro ary velonaina any amenakafo amen wy artizana de Madagasikara ireo mankasitraka indrindra nankasitraka ny lalamarika izy aleloia kadaka malala France tonga soa ihany koa tahiny Jesosy isika menakamo sotranareo Jerovafombelona fa fahasoavan'Andriamanitra izany fijona volombelona izay ataonareo izany ho azy ireny ny dera ho azy ireny ny haja voninahitra mandrakizay hitra mitoroteny avy hatrany ary sika satria tsisy manoratra tsony dia tonga dia ray soarany ny baibolinao dia hiditra amin'ny torotenitsika mijery ten'Andriamanitra ifampahelezantsika indray ary androany ao amin'ny Luka ivakitsika androany Luka 10 ny 20 ka hatramin'ny 20 ivakitsika lasolevana vizity fotsiny aloha verina kely fa ny tena manina lasa ho azy izy iny Halleluja ilaitsika ny rahan'i Jesosy havana mahavarina ny raha menamena nefa manadio fotsy manjopiky amen raha mahagaga halleluja tafifoana ny rahan'i Jesosy isan'andro fa iny ihany no antoka nataorany devoly rahan'i Jesosy ihany nataorany devoly halleluja raha sara baibolinao dia ao anatin'izay toroteny izay mitondra toroteny mampionona dia avy eo veronetso ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra izay entiny sa mety ny tompo ary isika rehetrarehetra miala faritra daholo mijery ten'Andriamanitra ifampahelezantsika indray ary androany ao amin'ny Luka ivakitsika androany Luka 10 ny 20 ka hatramin'ny 20 ivakitsika Luka 10 andiny 20 ka hatramin'ny 20 ny soramandry dia vaky toy izao minanan'i Jesosy fanao hoe ny amin'ny Marta sy Maria raha ny soramandry ny jerena dia Marta ny lasambo izay vao Maria satria nahoana ny ten'Andriamanitra hoe raha nandeha izy izao dia miditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta napetrano azy ao an-tranony ary izy nanana vavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka nihainy teniny fa Marta sairana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe tompo moa tsy mampanina anao fa ny amelany ny ravovavyko hanompo irery koa mba hahasoavy manampy ahy izy fa ny tompona Marta nanao tamin'ny Marta Marta maro ahina sy maro irehany ianao nefa zavatra iray loha no ilaina fa Maria no efa vidina anjara tsara sy izay ilaina alaina aminy
mahafinaritra aloha ty tantara ty voalohany indrindra satria izy tokantrano anankiray teto tokantrano miavaka ry havana malala. Miavaka satria nahoany rehefa tonga teo Betania Jesosy ny olona rehefa apetrana an' Jesosy zany dia matetika misy olana mianatra Jesosy ny olona rehefa ohatra hoe handao mpampianatra ho any an-tranoko izy le kapiteny moa zany miteny mihitsy tsy mendrika nidiranao any an-tranoko fa manona teny iray ihany fa ijairo zao ohatra dia nianatra an' Jesosy mihitsy ho any an-tranony hoe handao mba sitrahany ny zanako izy fa marary efa ho faty ozy izy. Zareo ny olona nianatra an' Jesosy zany tato anatin'ny baiboly na napetrahana an' Jesosy dia saika olona nanana olana nananjavatra nahatery fa ty tokantrano hafa kely mahafinaritra be satria mba nandalo fotsiny Jesosy teo Betania dia lasy Marta napetrahana azy fotsiny tamin'izao. Tsy nisy olana atao anatin'ny tokantrano io, tsy nisy aretina atao, tsy nisy hoe tsy fananana atao satria tsy dia mahalala tsara fa Marta tonga atao Jesosy dia nikarakara sakafo Marta. Izany hoe tena nanana ny zavatra izay nilaina rehetra zany izy tao tokantrano. Ary i Maria ao aoriana kely eo dia fantatsika tsara fa i Maria ilay nividy menaka manitra azafady namisorana ny tombon' Jesosy izay menaka lafo vidy ihany koa. Izany hoe zany raha jerena zany ty tokantrano ty dia tokantrano tsy nanana problème izy, nanamboly izy nisy ny zavatra rehetra tao tsy narary izy tsy nanino fa tonga fotsiny Jesosy dia niraisiny tao an-tokantrano fotsiny. Amen. Zavatra tsy fahita mihitsy zany. Ary na dia tsika rehetra dia tsy ohatr'izany. Zay tsy mivavaka nandray an' Jesosy zany tsy nampandrosa an' Jesosy tao an-tokantrano zany zay raha tsy bokany trosa. Ianao io tsy nampandrosa an' Jesosy teo amin'ny fiainanao zay na tsy naharary mafy zany hoe ioaran'i Jesosy, ioaran'ny Mary Marta zany tsika, ioaran'ny Maria sy Marta sy Lazarosy satria tany misy kelomena daty trano nandroson' Jesosy ty. Fa Jesosy zany nakao tsy nisy mihitsy hoe andeha ao hanasitrana aretina na andeha ao satria misy matao-tsangana ao, fa andeha ao fotsiny satria mampandroso anary tolon'ireo. Halleluia. Amen. Nangeravana miteny aminao hoe fa Jesosy tsy natao an'ny olona manana problème ihany. Mahavariana foana mahita olona hoe mandray varom-bavaka ny olona dia miala amin'Andriamanitra, sitrana ny olona dia miala amin'i Jesosy. Fa tsy natao an'ny olona manana olana ihany angeravana Jesosy fa ho an'ny olona rehetra. Ary zao tena loza ry havana teto aloha mbola tsy nisy olana izy termenata lamina angeza fiainana zao hoe androso tao Jesosy nanam-potoana tsara mihitsy nampandrosoana Jesosy nikarakarana an' Jesosy tao tokantrano mbola tsy nisy nahatery. Fa ao aorianao fantatsika tsara ny tantara fa ao aorianao arary Lazarosy ary ho faty Lazarosy. Izany hoe ny olana zany tsy mbola teto aloha. Halleluia. Tsy mbola nisy olana aloha teto fa mivavaha ihany ry havana na mbola tsisy olana any. Mety mbola tsy ilainao androany ny fandraisanao an' Jesosy androany. Miteny aminao foana ny olona, mitory amintsika foana ny mpanompon'Andriamanitra. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ampandrosoa ao anatinao Jesosy, voainy fonao dia hidiran' Jesosy. Dia ozy izy ny olona inona moa zany ny ilako an' Jesosy. Ary raha ohatra nisy telomena-da zany teto dia mieritratra mihitsy inona moa zany dia ilantsika an' Jesosy. Misy inona moa zany ty tokantranontsika misy olana? Tsisy. Inona moa zany ampandrosoana an' Jesosy? Mbola tsisy. Eny ry havana, mbola tsisy aloha io androany. Fara-pisy io, isy io. Ary tena décision tsara no nataony Marta teto. Décision tsara ndraisiny satria nahoany mitsinjo no avy izy.
Ny olona anankiray mitsinjo no aviny dia mandray an Jesosy ray havana malala. Mampandroso an Jesosy na inona situation na ino, na manan-karena trana tampondokatra ny paradis, na feno arena an-trano, na feno inona, na manana fiainana milamina taky ny ahoana. Dia teteny aminao ahako fa tsy mitsinjo no aviny ny olona anankiray raha tsy mandray an Jesosy eo amin'ny fiainana. Na inona fiainana androany, na inona fiainana androany. Fa na mitsinjo no aviny ilay tolana eto. Ary ao aorianao tsy maintsy ho avy ny vatafitonana ange ozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy hisy zavatra hitranga ao aorianao. Tsy fantatry Maria sy Marta mihitsy hoe inona ny hitranga. Fa ny androany aloha fantany andaontsika mpandrosa Jesosy fa zava-dehibe izany. Rehefa tonga tao dia izao ny zava-misy. Mbola nisy anankiroa vaviky tao mbola samy hafa ny toe-po nefa na dia samy nampandrosan'i Jesosy azy. Trano nitambarana io dia izao no voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ary raha nandeha izy ireo sisy dia niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-trano. Tamin'ny alalan'i Marta izany no nisokatra ny varavaran'isy Filomena nidiran'i Jesosy tao anatin'ny tokantrano. I Marta izany drafana dia tena nampiatrano izy. Miantso an Jesosy mihitsy andao. Inona ny ao anatiny amin'io? Hikarakara sakafo an Jesosy izy. Halleluia. Tsy ratsy izany tsy ratsy. Ianao rehefa mandray an Jesosy dia tonga dia manana tanjona. Manana tanjona ara-panahy ianao hoe izay ravana rehefa taloha izay rehefa nanomboka an'Andriamanitra dia nanomboka nandroso kely fotsiny dia efa nanana tanjona hoe za zany te hitory teny, za zany te hanao fiderana, za zany te hanao zavatra ohatr'izao ho an'Andriamanitra. Izay ilay asany Marta. Manana faniriana ary io tsy sarotra amin'ny olona manana an'io, tsy sarotra. Rehefa manomboka mandray Jesosy fotsiny ange ianao dia efa maniry ao anatinao te hizara ianao te hanao asa ianao, te hanao hetsika ianao hitory amin'ny olona. Ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao hijoro vavolombelona, hanao asan'Andriamanitra isan-karazany, hanao fiderana sy ny sisa. Sarotra ny manao asa ho an'Andriamanitra. Ny manana faniriana izany zany sarotra. Matoa ny olona rehetra afaka manao an'izany dia satria tsy sarotra izany drafana. Vao mandray Jesosy fotsiny dia afaka mitory teny satria tsy sarotra izany. Manam-paniriana amin'izany io. Izany mihitsy tao anatin'ny Marta teto. Andeha hampandroso an Jesosy izy, hampiatrano an Jesosy izy, hikarakara sakafo ho an Jesosy izy, hanomana pla matsiro ho an Jesosy izy. Halleluia. Ary azo antoka mihitsy fa tsy zavatra ratsy no karakarain'ny Marta raha hanao izy, fa zavatra tena matsiro tsara. Tiany Jesosy. Mety nanontaniana mihitsy Jesosy inona Jesosy no tena tianao, laoka, trondro endasina ve na dadonjo sa hena ritra? Dia izay notenen'i Jesosy nataony satria voninao amin'izany izy raha nampiatrano anazy. Eny drafana malala. Io toe-po io dia toe-pon'ny olona mpanaradian'i Jesosy koa io. Ary saika ny olona rehetra izay mandray an Jesosy izany antsainao dia manana an'izany toe-po izany daholo hoe za ty hanao asan'Andriamanitra. Na dia fijoroana vavolombelona fotsiny aza mba tiako atao, na monjen'Andriamanitra, na afaka na tamin'ny fatorana sy ny sisa asan'Andriamanitra. Dia nampiatrano Marta, dia nataony ny tokony nataony sy ny zavatra izay faniriana nataony. Lasa izy tonga dia nakany an-dakozia. Rehefa niditra tao an-trano Jesosy dia niraisiny ny vilany, dia nalainy ny sakafo dia lasa izy mikarakara tao an-dakozia tao. Ny zavatra nisy nefa dia izao drafana. Rehefa niditra tao Jesosy dia tsy trano Marta irery io trano, efa trano Maria ihany koa. Dia ny tsy nitovy ny fandraisan'ny zareo an Jesosy. Trano anankiray nandraisana azy fa samy nanana ny toe-po nandraisana azy izy miravahana. I Marta nampiatrano, fa i Maria indray ny havana malala dia voalazan'ny ten'Andriamanitra iry ambany iry, nifidy
ny anjara tsara mare. I Marta zany napetrany fa i Maria ny aino ny teniny. Trondro fritiny anazy zoto mampiona. Ny anankiray zany namova ravarana napiditra an Jesosy tao, fa ny anankiray nanino nipetraka mihitsy izy dia ny aino ny teny. Samy zavatra tsara ireo. Samy zavatra tsara ireo. Fa zao ry havana malala, tsy ratsy ny mandeha manao mpikarakara an Jesosy, manao sakafo matsiro, fa mbola tsara lavitra ny mipetraka aloha. Halleluja, miaino aloha. Tsara lavitra ravana ny misafidy ny aino aloha. Ary araka ny tefanao hoe raha ny sola maso dia ny amin'ny Marta sy Maria. Izany hoe raha i Marta napetrany, tokony Marta nge zany no nisongona Maria. Tokony Marta nge zany no nakasitrahan Jesosy kokoa raha ny tena izy. Satria Marta no napetrany. Fa mahavariana rehefa tonga tao dia tsy Marta indray no tena nahasitraka fa i Maria. Amen. Maria satria Maria safidy ny aino. Nipetraka izy. Nakafy an'ilay présence an Jesosy, ilay fanatrehan Jesosy tao anatin'ilay tokantrano izy. Tsy foiny mihitsy. Ohatran'ny hoe taketo mihitsy izany Maria tena hoe tsy foiny miala eo mihitsy izy dia nibazina an Jesosy izy dia eo atobotry ny tompo izy ny ten'Andriamanitra. I Maria dia ilay nipetraka teo anilan'ny tobotry ny tompo ka ny aino ny teniny. Hany hoe tena nipetraka tena hoe tsy nitoditodika izy tsy nieritreritra izy adininy hatramin'ny sakafo. Fa zao aloha Jesosy ny eto dia hiaino azy aloha. Dia mipetraka Maria tsy foiny mihitsy miala teo, na dia iray minitra azy tsy foiny miala teo. Izany angely havana malala. Ary ny toe-po tadiavina amintsika voalohany dia io toe-pony Maria io aloha. Ho avy ihany ny sakafo rehefa avy eo. Ho avy ihany Marta rehefa avy eo handroso sakafo. Ilaina ny sakafo, mahavelona ny sakafo, tiany Jesosy ny sakafo ravana. Fa Jesosy mila manome izy aloha, izay izy vao mandray. Halleluja. Manome izy aloha, izay izy vao mandray. Ianao aloha mila mandray, izay ianao vao manome. Amen. Fa raha tonga ianao dia hanome, na dia ny zavatra omenao aza mety tsy fantatrao akory. Ary betsaka ny olona tonga dia te hanome, tonga dia te hanao asa, fa tsy fantany akory inona ny zavatra tokony omeko. Fa i Maria havana malala, naleony aloha nandray, naleony aloha ny aina, naleony aloha ny anatra. Tsy maika mihitsy Maria hanome handroso sakafo, fa naleony aloha ny anatra. Ho avy ihany Jesosy rehefa tsy maintsy sakafo ihany ange Jesosy. Atao ahoana moa ny jerenan'i Jesosy fotsiny eo dia tsy omena sakafo e. Tsy maintsy omena sakafo izy avy eo. Fa efa avy nandray avy aminy aloha ianao, izay ianao vao manome azy. Amen. Jesosy ngeravana rehefa teo amin'ilay fatsakana ilay vehivavy Samaritany, mody nangataka fotsiny nge Jesosy. Afaka mahazo amin'io rano io ve zaho Jesosy? Ao izy ilay vehivavy, tsy manandrara aminareo izay. Aiza koa izay fanovozanao? Ianao ary tsy manana fanovozana akory. Tsy hanome rano anao izay ka anay ity fatsakana ity. Izay mangataka aminao hoe omeo, dia na dia ianao io aza mba hiteniko hoe omeo ahy. Jesosy rehefa tonga eo amintsika hanome. Izay aloha no misy ao amin'ny voalohany, hanome izy aloha. Rehefa avy eo izy, izay vao omeny. Halleluja. Omentsika izy. Izay rehetra tiantsika omena azy amin'izay rehefa avy eo. Ny asan'Andriamanitra izany malalaka be izany. Afaka manao asan'Andriamanitra daholo. Izay tandrify anao ataovy, izay mety aminao ataovy, izay mampahazo anao ataovy. Izay mpahazomezampasoavana rehetra
efa omena aloha no fanomezam-pahasoavana zay ianao vao manao asan'Andriamanitra fa tsisy mihitsy hoe olona mbola tsy manana fanomezam-pahasoavana akory avy amin'Andriamanitra dia hanao asan'Andriamanitra dia inona ny vokatra izay lasa mivoana ny asan'Andriamanitra lasa tsy sakafo matsiro an' Jesosy ilay izy satria tsy ilay zavatra ilainy no azony. Amen. Fa omena antsika aloha izay rehetra tokony ho antsika ry havana malala. Jesosy dia tonga hanome foana Jesosy. Ny nidinany teto tany dia hanome Jesosy, hanome teny izy, hanome ny tenany izy, hanome fanasitranana izy, hanome fahasoavana izy. Zay foana nidiran'i Jesosy any anatin'ny tokantranontsika eo amin'ny fiainantsika. Aza mbola maika hanome aloha raiso aloha izay avy amin'i Jesosy raiso. Asika eto mandrakitiny androany dia mbola mandray foana tsika mifidy ny toerany mary foana tsika ry havana dia ny andray. Amen. Na dia efa manakomena asika ahitana amin'ny toeranao fa nomentsika an'i Jesosy izany kely lavitra izany no nomeny antsika ry havana. Ary tena izay mihitsy izay omeny antsika ihany no anajantsika azy. Omeny antsika ny fanomezam-pahasoavana dia iny ihany no anajantsika anazy. Iza ry havana na haino toroteny izany, iza na hanao délivrance izany. Fa Andriamanitra no manome antsika ny fahasoavana mba ahafahantsika manao an'izany, izay tsika vao manome azy manao an'izany. Nankasitrahan'Andriamanitra toetrany Maria. Ary tena nisongonan'ny Maria indray Marta. Nefa Marta ny tena maikamaika teo nampiditra an'i Jesosy tao an-trano. Fa rehefa tonga tao nisongonan'ny Maria izy ry havana. Ka amin'ny alalana toepo no nisongonan'i Maria anazy. Ny fanompona samy tao, ny trano samy tao, samy nandray an'i Jesosy, samy nampandroso an'i Jesosy. Fa ny toepoa nentina nandraisana azy no nisongonan'i Maria azy ry havana malala. Isika ireto dia mba mieritrerisika na haingeny tanjosika ry hafany fio kristiana mampandroso an'i Jesosy fotsiny tsika ampetrana anazy fotsiny dia miteny hoe raisiko ianao Jesosy otroko famonjy ny fiainako. Fa ho kristiana tena anana sitraka amin'Andriamanitra manokana satria ny toepontsika dia misafidy hibazina an'i Jesosy eo atoro Jesosy hiaino an'izay rehetra anazay ho sondrina ho liana amin'ny zavatra izay tenen'i Jesosy ry havana malala. Dia ny zavatra mitranga mahafinaritra be satria araka ny teniko anao hoe miavaka io tokantrano. Tokantrano nandray an'i Jesosy tamin'izao fotsiny tsy mba nisy hoe fahaterena izany. Dia inona ny zavatra mitranga tao aorianan'io? Voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy fa Jesosy tena tia azy. Mba mamaky isika ao amin'ny Jaona 1:20 andininy fahadimy. Jaona 1:20 andininy fahadimy dia mivaky izy manao hoe ary Jesosy tia Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Tena tiany Jesosy io tokantrano io. Tiany Jesosy izy telo menatany satria tokantrano miavaka. Dia tokantrano nanaovan'i Jesosy zavatra miavaka indrindra koa tato anaty Baiboly. Satria nandray anazy tsy mba nisy condition izany. Tsy mba nisy condition. Amen. Tsisy mihitsy sitrana aloha za Jesosy izay aho vao hanaraka anao. Tsisy mihitsy ataovy an'izao aloha ny fiainako Jesosy izay za vao hanompo anao. Tsy mba nisy an'izany. Fa tonga dia nandray an'i Jesosy tamin'izao fotsiny tsisy condition ry havana. Raha tsisy condition ry havana Jesosy. Indraindray ny olona voalohany aloha mandray an'i Jesosy tsisy condition aloha ny olona. Satria tena mbola anatin'ny fitiavana voalohany mirehatra iny mihitsy. Dia tena hoe Jesosy na ho tahinao na tsy tahinao za izay. Hoe ninona Jesosy zavatra ny tena raisiko ianao tena tsisy condition tena mifoky manontolo mihitsy naresako anao Jesosy malala. Fa rehefa aty aoriana amin'izay mivany olona dia rehefa aty aoriana amin'izay miova. Lasa conditionnentsika amin'ny tsy fananantsika vola Jesosy. Raha mandalo ady tsika dia lasa ozy amin'izay tsika. Aiza Jesosy ilay fanekena raha zao no fanarahana. Tsy nandalo ady ange Jesosy no fanarahantsika. Aiza zao Jesosy izay vola tsy manam-bola ange sa Jesosy dia za hoe dia avelanao tsy manana eto.
miova ny fanompoantsika rehefa any aoriana fa androany aho mbola teteny aminao ihany raha izy tsy misy condition Andriamanitra ampidirao tranonao tsisy condition fa tena tiany Jesosy izany raisina amin'ny fomba tsotra tsy manana tsy sarakaraka zany nahatonga ny fitiavany Jesosy tena nahery vaika tany tokantrano ty nahatonga Jesosy tsy tafandrimandry fa tsy maintsy nandeha nanangana ny Lazarosy rehefa nietsika rehetra nataony Maria sy nietsika nataony Marta tao anatin'izany tokantrano zany samy ilaina ho zany ianao na i Maria na i Marta no natao koa Jesosy raha tsy mikarakara sakafo Marta fa ny voalohany aloha dia i Maria aloha efa aveo tsika makany an-dakozia dia mikarakara sakafo ho an'i Jesosy manao ny asan'Andriamanitra arak'izay itarihan'Andriamanitra tsika ihany dia voalaza tena andreo fa tena tia azy izy ary tao aorian'ny natsangana Lazarosy ngena fa malala ao amin'ny 20 ngena fa efa nitsangana Lazarosy dia inona ny zavatra nataony Maria ao ny tena Andriamanitra amin'ny 20 fantatsika tsara mona hoe ary Maria rehefa nakamenatra menaka manitra nisy Marta sady tsara ny saripity lanjany iray rivatra dia nanositra ny tongo Jesosy sy namoaka ny tongony tavolondoany ary feno ny anitry ny menaka ny trano. Halleluja, amen. Io nietsika tao aorian'ny fiainony io, tao aorian'ny fipetrahana teo an-tongotry ny tompo io, tao aorian'ny zavatra rehetra azony Maria, tao amin'ny fampianaran'i Jesosy io, satria navy nanaovan'i Jesosy zava-dehibe izy dia tsy mitsanina tamin'izao. Tena hoe nanana reconnaissance tena ngeza be tamin'i Jesosy mihitsy ravana Maria satria natsanga Lazarosy dia izao natsangany aina nomena vaovao olona efa maty tany am-pasana nandritra ny efarana ngena avana malala no natsangany Jesosy. Inona hozy izy Maria izay menaka narita ny valerany ity misy valerany io teo anaty anjotasy sy ny mpianatra lafo be io teo anaty an'ny olona fa tamin'ny Maria io tsy misy dikany satria nahoana ny ain'ny anadahany azy navelon'i Jesosy ry havana malala tsisy lehibe noho ny aina ny vola makarena zany tsisy dikany zany fa ny aina mbola lehibe lavitra ary fantatry Maria zany hozy izy Maria hoe inona mbola tsy izay rehetra nanako dia ataoko ho an'ity Jesosy ity satria nahoana nomeny aina vaovao indray ny anadahako izay efa maty dia nitsangana indray ry havana malala. Za teteny aminao androany ny fiainonan'Andriamanitra dia mitarika sakrifisy. Ny olona anankiray rehefa mpiaino an'Andriamanitra dia mahavita manao sakrifisy ho an'Andriamanitra foana iny olona iny. Manao sakrifisy ny aino, manao sakrifisy anaova fivadikanina zao tsika amin'ny farany herinandro sakrifisy zany. Ny olona rehefa mpiaino an'Andriamanitra tsy mba olana aminy drafana, tsy misy valerany aminy ny zavatra rehetra izay ataony an'Andriamanitra, ataony io na ohatriny io na ohatrina tsy mitotany satria mpiaino an'Andriamanitra izy. Mafantatra an' Jesosy izy, halleluja, dia fantany tao hoe tokony ataoko an' Jesosy izany zavatra izany. Tsy maintsy ataoko izany satria lehibe loatra nataony tamiko. Reconnaissant foana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy manana fotoana mety raha tsy an'Andriamanitra mihitsy ny olona rehefa mpiaino an'Andriamanitra. Dia tonga Maria dia nalefany teo ny menaka, ny olona rehetra gaga tao hoe feno menaky ny anitry ny menaky Maria ny trano, halleluja, namery feno eran'ny trano angena fa nazany menaky Maria izany mitondra hanitra ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena hoe vavolombelona Maria fa tia an'Andriamanitra izy, tena tia an' Jesosy izy dia nominjy rehetra azo natao ry havana malala. Izany zany teteny aminao manao hoe raha izy foana Jesosy na dia mbola tsy misy inona aza ny fiainanao, mety mbola tsy fanana antony ianao androany. Raha miteny aminao zao hoe raisy Jesosy toy ianao inona ny antony dia izao fotsiny miteneninay raisy fotsiny izy. Mbola tsy fantatrao androany ny antony fa raha pitso ho fantatrao ny antony nitenenana anao hoe raisy Jesosy ary tsy maintsy ho avy izany ry havana malala. Rehefa tonga ao Jesosy dia aza maika aloha ny hanao asa an'Andriamanitra sy hikarakara sakafo fa ny mahamaika aloha mihaino azy. Eno izy, raiso ny anatra omeny, ankatoavy ny teniny, halleluja, angalao tsiro ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao dia ho hitanao fa ankasitraka anao Andriamanitra. Ary ao aorianan'izany
da aza matahotra tsony ianao fa anao zava-baovao ny fiainanao tena anao zavatra nangana ny fiainanao izy efa miandry fotsiny Jesosy vao misy zavatra eo reo takonan'ireo za efa eto Jesosy tiako any io tokantrano io tiako io halleloia tsy adininy Jesosy izany io fa miandry fotsiny izy hoe aiza le olana aiza le fahafatesana aiza le aretina aiza le problème ary fa zange efa nampandrosoana meloa zange efa tonga ato meloa andrasako fotsiny halleloia mba tsy ny olana indray ny miandrikendry-toana anao tsy ny fahafatesana sy ny fampitehana indray ny miandrikendry-toana anao na devolo miandrikendry-toana anao fa Jesosy io kay misy fotoana mba miandrikendry-toana rehefa hoe aiza ny fotoana ahafahako mamaly fitihany ty tokantrano ty satria nandray loatra izy ty tena nandray tamin'ny finosehany miaina sady tiana dia miandrasako ny anafahako anazy endravana malala ho aminao aniza ny teny izany mba Jesosy anie niandrikendry-toana ny fahavalonao satria anao manompo azy isanandro isanandro nanompotsika an'Andriamanitra dia tsy andro hoany ihany fa ny rahampitso indrindra fa ny rahampitso dia fisonjovantsika ny hoavintsika manontolo an'Andriamanitra ny voninahitra mino fanavahely anao izany teny izany androany aza matahotra fa raha mbola mivavaka koa ianao ka manompo an'Andriamanitra koa dia tsy ny devolo miandrikendry-toana anao fa Jesosy no miandrikendry-toana ny fahavalonao ary dia mitonga izy anangana na dia efa maty farana azy dia tsy misy fahafatesana aresy anao izany fa tsy maintsy tsana ianao tsy maintsy hoavitra ianao tsy maintsy ho velomina ianao halleloia tsy maintsy ho averina amin'ny loniny ny fiainanao satria zanak'Andriamanitra tia miaina sy mankatoa anazy ianao ho azy reriany ny voninahitra atsika rehetrarehetra kosa ny fiadanana halleloia amen vavakantsika amin'izao fotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra misaotra anao zay halleloia misaotra an'Andriamanitra amin'izay toritean'izay dia misaotra betsaka ny mampionona azafady fa koaka kely misaotra betsaka ny mampionona koa tanatin'izay fizarana taminatin'izay toriteny mampibe izay netiny izay dia Andriamanitra manakaipasaona any amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia maheleza foana amin'ny asany tombo halleloia dia misaotra antsika rehetra koa izay nankasitraka sy nampahery azy tao anatin'izay tanatin'izay toriteny izay noentin'izay ho an'Andriamanitra ny voninahitra halleloia maki ten'Andriamanitra antsika liko toko fa 10 andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny fa 20 no nivakiana teto tamin'ity androany ity tsy ho lavabe intsony moa ny famelabelarina fa efa betsaka ny voalaza teo ihany koa tao anatin'izay halleloia hoe ten'Andriamanitra eny amin'ny Marta sy Maria halleloia izy reto zany dia olona tsy hoe olona nalaza izy reto zany tsy hoe olona efa fatabahoaka be na salam'izany fa izy reto dia olona nay nanararoatra halleloia olona nay nanararoatra inona moa ny nararoatany ny fotoana halleloia olona nay nanararoatra fotoana izy reto satria izao i Jesosy nge raha vanao malala misy toerana nalovan'i Jesosy indray mandeha tao amin'ny baiboly dia tsy miverena intsony betsaka fa tsy hoe nisy mandeha ohatra izao izy dia izay lalovany amin'iny dia izay ny amin'iny fa afaka izy rehefa miverina indray vao mandalo misy izany toerana tsy nalovan'i Jesosy indroa tao amin'ny baiboly tao dia isaky mandalo tanàna nefa izy dia misy olona foana ohatra nyreto Marta sy Maria reto mahalala azy mahafantatra azy zao ny soramandry ny amin'ny Marta sy Maria izany hoe Marta sy Maria lasa voasoratra anaty soramandry tsara nge zany rehefa natao ho tadidiana zany soramandry zany ary raha nandeha izy hoe dia niditra tamin'ny vohitra anankiray Jesosy ary izy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampetranao azy ao an-tranony ary izy manana rahavavy atao hoe Maria izay mipetraka teo tongotrony ny tompo ka ny amin'ny teniny halleloia eo zany izy rahavavy dia Marta no nanana n'ilay finiavana voalohany atao Jesosy mamandroatra ilay tokantrano halleloia
ho karakaraina ianao fa mandrosoa. Alleluia. Mety misy olona mino an'ity fandaranty eto a. Za miteny aminao fa mety raha mbola sy nanohana ny atson'Andriamanitra ianao dia manohana ny atson'Andriamanitra eto androany. Fa sao dia mba tsy hisy intsony ao aorianao. Ianao miteny hoe be tabe mifandarana, be tabe ny mitoriteny a, fa za nefa teteny aminao sao dia mba eto. Sao dia mba eto le Jesosy mandalo amin'ilay vohitra kely anankiray. Io vohatra io vohatra tsy dengezy. Fa ao amin'io vohatra io a misy olona tia an'i Jesosy. Misy olona mangetaita an'i Jesosy. Ary Jesosy a dia tena hoe tonga ho Jesosy savana malala, ary rehefa niainga avy any amin'ny toerana nisy azy izy dia fantany fa handalo amin'ny toerana io izy, ary fantany ny zavatra iseho. Zao zavatra niseho, nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta napetra azy ao an-tranony. Alleluia. Mahafinaritra be ilay fanamarihana nety mampiseho teo fa reto a tao amin'ity tokantrano ity tsy nisy narary akory na hoe nisy volana hoe nisy zavatra hafa isan-karazany. Alleluia. Tsisy problème, azo lazaina hoe tsisy problème zany tao. Fa inona ny zavatra nitranga tsisy problème ary izy? Nangetaeta ny idiran'i Jesosy tao izy. Betsaka amintsika atao hoe 9 isanjaton'ny olona tonga mivavaka dia vokatry ny problème no natongavany. Vokatry ny problème na koa hoe vokatry ny voady izay natao hoe nisy problème. Zany raha afaka amin'izao dia hanompo anao hatramin'ny farany ohatra. Fa minona tsy manompo azy hatramin'ny farany dia ny eo. Alleluia. Tsisy problème reo, tsisy olana reo. Hatramin'ny tarehiko an'ity groupe izay mahazo ity, olona anankiray teto amin'ny groupe teto efa tsy entsoa izy amin'izao. Olona iray ihany ny teny tamiko hoe za reo izy pasitera tsy misy olana ny fiainako fa mba mangetaeta ity hanompo an'Andriamanitra fotsiny. Dia niditra teto amintsika teto izy tsy ny ankabetsahany hoe tereniny problème avy tany lavitra tany. Tsy maninona zany na ilay tonga ny zava-dehibe. Fa za fotsiny teteny hoe misy olona any ambadimbadika any a tsy miandry zavatra midony izy. Tsy miandry zavatra ratsy mitranga izy na zavatra tsy maintsy ilaina amin'izany hoe mampandroso an'i Jesosy zany. Ry havana malala. Na hoelana hoaingana, isika rehetrarehetra tsy maintsy mila an'i Jesosy. Na ianao efa mafiato ka tsy mety manohana ny antso vao miha maniratsirin'Andriamanitra io, tsy maintsy ho avy izay fotoana anankiray izay. Halleluia. Andalovan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Mety androano aho zany azonao alavana zany. Fa ny zavatra tsara teneniko anao fotsiny dia izao. Afaka mandahy ianao androany. Toy hoe alao manaraka, fa za miteny hoe tsy possible izy intsony ny manaraka. Fa i Marta kosa tsisy olana atao tokantranony fa nahita hoe iny ny tompo. Alleluia. I Jesosy dia niteneny hoe ndao androso any an-trano. Alleluia. Misy mpanompon'Andriamanitra izay na maneno Madagasikara tamin'izay mbola zazavavikely ara-panary eny dia rehefa tonga avy any amin'ny faritra izy tonga ao Antananarivo dia samy midongy ampandroso azy daholo ny olona. Fandombahana misy mandroso azy tokantrano. Nenay ny ataonay nareo zareo tonga dia ny sakafo ny atao. Halleluia. Dia izao tenenina efa miandry ianao ato ny sakafonao sy ny efitranonao. Halleluia. Fatorianao fa tonga avy aty. Mahafinaritra mampandroso mpanompon'Andriamanitra. Tena atsapanao mihitsy, misy fahasoavana mihitsy. Ka teto tsy problème nitranga. Tsy hoe misy olana ngirava efa miandry efa tapaka lalan-dray efa eo ambony fandrinan'ny hôpitaly efa tsy afaka manao ninona intsony dia izao ny tenenina. Antanam-bato efa manompon'Andriamanitra fa hanolo tena ho an'Andriamanitra efa ilay vilana hanolo tena ho an'Andriamanitra.
dia an'olo tena ho an'Andriamanitra ke dia ho aiza amin'ity aretina be sy mbola efa hainy efa kely hitarika fotoana sahany autorité zato izy sahano akeo amin'ny varavarana sahano dekona sahano ino azo atao daholo nefa zany fa tsy manakivy ianao fa sy fitaingy zao kosa aza miandro problème vao tonga miantso an'Andriamanitra aza miantso problème vao tonga miantso an' Jesosy ry havana fa dia mbola tsy misy ny problème dia mbola tsy misy ny olana ampandrosoa izy i Marta sy Maria teto mbola tsy nahaladana rary mbola tsy narary ny anadahany mbola tsy nisy problème mantranga fa zao mahay manaratra ny fotoana iny Jesosy fa mandalo raiso izy tompo sy mpamonjy ampidiro tokantrano izy alleloia ampidiro tokantrano izy alleloia tonga dia niditra koa Jesosy tonga dia karakara be amin'izay maraka i Marta azafady tsy maraka karakara be karakara sakafo izy mahay mikarakara be mahay mampisakafo tsara ihany zany ozy Jesosy le izy tsara tsika rehetra samy mahita an'izany hoe tsara fa raha tsy mamaky hatramin'ny farany tsika mahita hoe Jesosy kay mahita zavatra hafa eo tsika vao manomboka ahita an'izay zavatra hafa izay ary izy manana raha vety hoe Maria izay miperaka ka ny aino izay ny miperaka teo aniran'ny tongony ny tompo izy ka ny ain'ny teniny Marta sirina amin'ny fanompoana be ka dia avy izy veo ka izay mpampiononana avy izy ka hoe tompo fa ilaina mikarakara ilaina ny mikarakara ary betsaka ny olona vao tonga Jesosy dia mikarakara aloha ny ataony karakara zao nefa ngerana manara Jesosy tsy mainka tamin'ny sakafo teto fa mamaika an' Jesosy amin'ny sakafo alleluia zay zany tsara fantatritsika Marta ny eritreretra hoe maika isakafo be mihitsy Jesosy tsy maika isakafo fa maika amin'ny sakafo izy ary nisy olona taona ny nanaratra ny fotoana alleluia dia nanaratra hoe sakafo no misy eto aloha mihinana fa tsy le ary an-dakozia fa le sakafo ny fanahy alleluia izay tenin'Andriamanitra iveloman'ny olona samy tsisy problème reo fa ny fahaizana manararaotra no tsy ampy no tsy mitovy Maria natao dia nanaratra hoe tena androany aloha maheno azy aloha hiperaka eto tongony aloha hihain'ny feo alleluia tsy raha olo-kafa zany dia hoe tsy efa eo fa manomboka efa eo fa andaram-pitso atao neny Maria zao ny azy aloha hihain'ny feoany mbola tsy fantatro oviana indray ty lahy ty no hitako fa zao hihain'ny feoany hianatra ny lalany alleluia Marta sirina tamin'ny fanompoana ka hoe dia avy izy hoe tompoko fampaninanao va ny amelany ravaviko anompo rery ko mba hahasaovy manampy ahy izy ry havana malala tena ohatriny hoe tsy nanao raha tokoa i Maria raha hita hoe miperaka teo izy miperaka eo Jesosy dia miheno toroteny fotsiny izy nefa mandeha miazakazakatsy miazakazakatsy mandrehatra afo mikopaka afo mamboatra zao ry havana malala tsy ny fihetsiketsehana ny zava-dehibe tsy ny fanaovana ny raharaha ny zava-dehibe misy amintsika teo dia maika anao ny raharaha fa ny olona tena ho tafita amin'ny raharaha ho ataony dia olona efa avy niaino an'Andriamanitra alleluia fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka hoe tompoko no tsy fampaninanao fa raha ny amelany ravaviko anompo rery mahasaovy manampy ahy izy fa ny tompona marika no tamin'ny hoe Marta Marta maro ina sy maro ireny ianao nefa zavatra iray roa ihany no ilaina Maria efa mividy ny zaratsara izay tsy alana aminy alleluia teto zany
nieritreritra ny azo ranony tamin'i Jesosy Marta satria nikarakara. So rehefa malala Jesosy misy anjely mikarakara foana. Fa ny zava-dehibe amin'i Jesosy dia isika eo. Alleluia. Marta kely nanajanona ny sakafo ary efa tsy neny foana ihany. Fa i Maria kosa efa nanokana izy hoe zaho ianao an'i Jesosy. Na misy fofokanina ny an-dakozia, zaho ianao an'i Jesosy. Na mivezivezy ny olona mety manavatapa manala ny concentration. Zay havana malala efa tahiny tompo izy. Alleluia. Zany raha teteny aminao hoe aza miandry zavatra problème hiditra amin'i Jesosy. Misy teny zay vaky ny mampiona tatoa ao amin'ny Jaona 4:10 izy. Alleluia. Mba ahasovo manampy a Jesosy izy. Hoy Jesosy aloha izy loha hiaino aho. Alleluia. Mahafantatry Jesosy fa olona ho tafita dia ny olona mpiaino. Miaraka amin'Andriamanitra rehefa malala dia izao. Ny fiainona ny zava-dehibe, ny fankatoavana ny zava-dehibe. Resika raha eritreritra any amin'ny fiaintsika aloha, any amin'ny endrika ivelany no saintentsika voalohany dia taraiky io tsika. Fa andao aloha tsika saina le manomboka any amin'ny zavatra ambany. Alleluia. Amen. Le miaino. Alleluia. Ny miaino zany amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny miaino zava-dehibe saonye fatratra zany. Misy Jehovahandriamanitra rehefa nanao an'le fanatitra, hitanareo le fanatitra omby matavy sy ny sisa le azony tamin'ny Amalekita izy. Dia zao hoy Jehovahandriamanitra moho. Alleluia. Moho fa ny manao fanatitra ny tsara sa ny miaino. Dia hoy Jehova izy ihany namaly ny miaino ny tsara. Alleluia. Ry havana malala. Tsara tsika mikarakara. Ataovy foana ny fikarakarana. Fa ny tena zava-dehibe dia ny miaino. Ary ny miaino ny tena azo fankasitrahana. Raha jerentsika tokoa marinako azy tanteraka any amin'ny Jaona 5:10 moa le tenenina teo. Any amin'ny Jaona 1:10 ny ten'Andriamanitra manao hoe ary Jesosy tia marisan'ny rahavaviny ary Lazarosy. Fantatry Jesosy zany fa reto olona reto raha nampandroso azy tsy niteren'ny problème na niteren'ny olana fa tena hitan'i Jesosy niteren'ny fitiavana izy ireo. Androany dia teny aminao teny mbola tsisy olana ianao raha iso Jesosy. Teny mbola milamindamina io fiainanao io raha iso Jesosy. Aza miandry araka ny teniko taminao raha efa tapaka lalan-drato andro Jesosy raha sisa neka Jesosy dia andropo anao amin'izay. Ny taona efa nandroso zao ianao no tokony manompo an' Jesosy. Hoy izy ohatra mbola tsisy problème intson'Andriamanitra aza miandry an'izany dala teo dia manompo an'Andriamanitra. Dia hitanao no ataony eo amin'ny fiainanao. Rehefa voarainao izay hafatra izay dia raha voarainao ny hafatra dia iny ary ny kantoko raha misy aminareo izara fahatsapana dia iny ny kantoko dia misokatra aminareo ny kantoko dia afaka miditra miantso nareo mizara fahatsapana. Raha misy ilay hitanareo tianareo alefa eo amranantsika fotoana dia soratra anaty commentaire dia zay be réaction indrindra. Misy olona roa na telo zany mipropose hira amranantsika fotoana dia zay be réaction indrindra amin'ireo. Tsy soratanao tsy hoe ty ny hira tiako fa asinao réaction fotsiny asizatao fotsiny dia zay betsaka réaction ataontsika. Ny arany kantoko raha misy aminareo fa hizara fahatsapana dia misokatra ny messenger ahafahanareo mizara fahatsapana. Izary no mizara fahatsapana voalohany dia ho ampidiritsika. Halleluia.
Alléluia. Alléluia. Misy mizara fahatsapana rehefa ao ary ranabavy Ainguilherina Rodriguez dia tapaka le apelanao ranabavy Ainguilherina. Dia alao fa hosolon'ny rahalahy zany izy zany fa sinazary fa Ainguilherina Rodriguez moa ny antsolohany teo efa tafiditra izy fa tapaka ho azy. Tao ary ho ampandrotsika avatrany rahalahintsika rahalahy Tojo Malala tasoloha. Rehefa ao ary rahalahy Tojo dia miana zavatra ny fitenena. Rahalahy Tojo, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Jesosy taontsika rehetra mankasitraka pastera na me fitenenana nakasika na voalohany le hoe le toetrany Maria tena nihino an Jesosy izy teo tonga Jesosy izy tsy mainka nizara izy tsy mainka to dia hanompo an Jesosy sy ny sisa hanao asa sy ny sisa asa fanompona sy ny sisa fa nihaino izy aloha. Halleluja. Dia tena lesona ngeza be hoe aza dia maika be aloha ny tonga dia hanompo an'Andriamanitra hanao asa sy ny sisa fa délivrance sy ny sisa fa mino aloha mampitombo fahalalana aloha. Halleluja. Dia tena mahafinaritra zay. Dia le faharoa le aza miandry ho tapaka lalandra vao ndeha hivavaka na isy problème be manahoana misy mamosavy vao ndeha hivavaka ianao fa tena mbola tsisy ny problème, mbola tsy marary, mbola tsisy problème ara-bola sy mbola tsisy problème amin'ny rehetrarehetra dia efa mivavaka dia amin'izay iny ahafahanao miasika an'ilay problème ho avy. Dia ohatran'ny Lazarosy zao fahafatesana mihitsy ny nahazo azy fa soa ihany fa efa nampandroso an Jesosy dia fa dia nitsangana tamin'ny maty. Halleluja. Tena lesona ngeza be koa zany hoe ninona zany zavatra eo aminao dia tonga dia efa mivavafona aloha na misy problème na tsisy indrindra fa na tsisy ary moa dia efa aloha to dia mivavaka mba hitsinjovana no avy dia alao mpandrosoana atsoina Jesosy. Halleluja. Atsoina foana Jesosy dia amin'izay voavonjy ianao ny problème ho avy. Halleluja. Dia tahin' Jesosy daholo. Alléluia. Mankasitraka indrindranao rahalahy Tojo zay fisarana fahatsapana mamy zay Andriamanitra manaky fahasaovana amary fitianao dia mitombohozitra sy fahasaovana foana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluja. Raha ohatra indray ary efa ao indray ny anabavitsika Ainguilherina Rodriguez dia ndao mihena zavatra ny fitenenana. Ainguilherina Rodriguez, anao ny fitenenana. Halleluja. Mankasitraka pastera na me fitenenana dia manao ny fitana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo vaty koa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Androany ny zavatra tena nakasika be anahy dia le hoe ny tena zoky mampinino hoe ny olona anankiray rehefa ny olona anankiray mitsinjo ny hoaviny dia mandray amin'ny Jesosy eo amin'ny fiainana ary rehefa mandray an'i Jesosy izy dia manana ny tanjona ara-panahy. Dia le hoe na dia samy tao anatin'ny trano iray io ihany ary Martha sy Maria dia Maria nifidy ny aino aloha dia Jesosy rehefa tonga eo amintsika dia anome izy aloha izay izy vao omena. Dia faharoa le hoe ny olona mpiaino an'Andriamanitra dia manao sacrifice dia milina izany koa tsika hoe raisy foana Jesosy na dia tsy mbola tsy fantatsika aza zay antony dia raisy foana izy vao fantatsika ihany zany ao amin'ny manaraka. Dia le hoe Jesosy tsy mainka ny sakafo izy fa izy mihitsy aloha no amin'ny sakafo dia mila miaino aloha. Dia na dia samy tsy nanana problème koa azy Martha sy Maria fa ny fahaizana nanararoatra no tsy mitovy satria Martha dia nakany hanao ny raharaha fa i Maria kosa dia nisafidy ny aino dia zava-dehibe aloha ny fiainoana izay vao fanaovana ny raharaha dia ny miaino zany ny zava-dehibe rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Dia izay nakasika na pastera dia mankasitraka indrindra. Tahin' Jesosy. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindranao
raha vavaingiana Rodriguez anaty izay fizarana mamy be izay Andriamanitra manakam-pahasalamana anie maro-pity anao dia mitombozotra sy fahasalamana foana hatranitrany dia mahireza foana amin'ny asany tompo aleloia. Mbola misy izara fahatsapana vitsivitsy ato mampidirisika daholo aloha ry zareo ho voninahitry ny an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Raisitsika sariny hoe tsy tadidinareo iza izy azo asiana sary dia fotsiny ny ranavavy asiana sary aloha. Aleloia. Tsy nisy sary miandratsiny amintsika fa tsy nisy sary azao dia nitsika fitenenana ranavavitsika. Aingiana Rodriguez, inona ny azonao ambara? Erika Raky mantsy azafady, inona ny azonao ambara anao ny fitenenana? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana tain'i Jesosy ko pastera mankasitraka mivady tamin'ny androany ny amin'ny toriteny sy ny famelabelana tena mamy be mihitsy ny toriteny androany sady nampianatra ianà zany no tena nakasika be anahy hoe Jesosy raha nandalo tao Betania dia Marta sy Maria tonga dia nampandroso anazy, izany hoe nanara loatra zany Marta sy Maria niandry nay nifidy ny zavatra tsara zany izy ireo dia nampandroso an' Jesosy. Dia itsika zany rehefa mampandroso an' Jesosy koa dia mila manana tanjona aloha fa matetika ny olona mety tsy manana tanjona rehefa mandray an' Jesosy fa hoe raisiko Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako fotsiny fa mila ilaina zany hoe inona ny tanjonao raha handray an' Jesosy ianao. Dia ny faharoa ihany koa dia isika mila miaino aloha tsika izay vao mampandroso ohatran'ilay teo zao i Marta maika ny karakara nampandroso an' Jesosy dia maika karakara hanome sakafo nefa ny tena ilain'i Jesosy zany dia izy aloha manome atsika zava-dehibe dia izay tsika vao mandray, izany hoe miaino aloha sy mandray avy amin'ny Jesosy aloha izay vao manome tsika zany dia tsy tokony tonga zany tsika dia maika hanao asan'Andriamanitra ohatra na hanao zavatra hanao fanompoana be fa mila miaino sy mankatoa aloha fa izay no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny ankoatr'izay dia manaraka fotsiny dia fahatelo rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tokony hoe mankatoa foana ary tena hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fankatoavantsika, tsy ny fihetsiketsehana ety ivelany zany no tena ilaina fa ny fiainoana. Teto izao Maria nifidy ny anjara tsara miaino an' Jesosy dia tena hoe zava-dehibe kokoa no miaino sy ny mikarakara. Dia izay pastera fa mankasitraka indrindra dia tahian' Jesosy daholo. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao Vavelika ato anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manakam-pahasalamana anie maro-pity anao dia mitombozotra sy fahasalamana foana hatranitrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Fizarana fahatsapana manaraka indray ary Aleloia. Asa aloha azo mbola miteny anao asa mbola miteny aloha azafady marina ty anazy miditra Aleloia. Dao ary mena fitenena ary marina ty anahy, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Dia mankasitraka pastera na ny fitenenana dia mankasitraka na vady tamin'ny toriteny androany ny zavatra tena hoe nanamarika an'androany zany hoe Jesosy no miaro antsika amin'ny olana zany izy indray miandro kely-totoana izy zoko mampionana teo rehefa izy ny ampidirintsika voalohany ao amin'ny fiainantsika tsy mikarakara zavatra inonitsika zany fa izy ny ampidirinao dia faharoa manaraka izany zany tsika mila mahay manararoatra ny fandalovan'i Jesosy tsika
dia mampiditra azy loha laharana dia izy ihany koa izany miady ohatrany hoe alieko moa izany teny pastera sy ny teny zokimampionona amin'izay zavatra hoe izy no miantoka ny adintsika dia lasa izy no manambona antsika, izy no miatrika antsika, miatrika ny olonantsika, ny olonantsika rehetrarehetra satria efa nampidirintsika tao an-trano izy. Dia faharoa tena nanamarika anany hoe rehefa mandray an'i Jesosy tsisy fepetritsika izany dia ny adintsika mety ho tonga any amin'ny futur, any amin'ny ho avy, fa tahaka ny fianakavian'ny Lazarosy tsika dia tiany Jesosy be mihitsy rehefa amin'izay fotoana izay dia fitiavana madio no ataontsika anazy dia tena ngeza be mihitsy ny fitahiana ataontsika anazy, ohatra hoe ny fitahiana ataony antsika azafady, ohatra hoe lasa tsisy dikany any Maria nanositra ilay diloilo-manitra teo amin'ny tongotra an'i Jesosy fanampoana satria tena nahazo aina izy vao avotra an'i Jesosy ny ain'ny Lazarosy dia tena tsisy dikany aminy na ny olona rehetrarehetra ary gaga be zavatra lafo vidy be ohatrany io dia ahositra ny tongotra Jesosy tena tsisy dikany amintsika manome zavatra tsara. Ohatrany hoe fifakanarozana tsara be mihitsy izany ilay fiainana rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Dia fahatelo farany ny mandray no tsara kokoa alohan'ny zavatra rehetrarehetra satria ny ohatry ny manamasina ny asantsika rehefa avy eo rehefa manao asa fanompoantsika dia aleo mandray ny aino alohany rehefa mampiditra an'i Jesosy izay vao manao asa tsara, tsy hoe ratsy izany manao an'ilay asa rehetrarehetra fa iny no manome herin'Andriamanitra, hery avy amin'Andriamanitra ahafahantsika mitory-teny, ahafahantsika manao délivrance dia mahomby kokoa ny asan'Andriamanitra ataontsika. Dia mankasitraka anareo rehetrarehetra dia tain'ny daholo dia pensapa daholotsika rehetrarehetra miala tsiny misy tsy mety ilay teny gasy ny teneniko tain'ny tompo. Alleluia, tsy maninona mihitsy fa rehefa azonao ny azonay zavatra tiana tenena izay zava-dehibe. Alleluia, misy izany fatsapanao Alleluia. Raha ohatra ary ka efa ao marina tiana $100 zasoa raha efa ao ary raha mba $100 dia mianazy avy hatrany fitenena inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Mankasitraka pastera ny fitenenana dia ny azoko lazaina andrano fa be dia be voalaza teo fa ny tena nanamarika tamin'ny fihavan'ny toepony Maria sy Marta satria izy ireo samby anisan'ny zavatra ilaina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ilaina tokoa isika mikarakara fa ny tena zava-dehibe amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia hoe mila isika miaina mialohana zavatra rehetra izay vao manao hetsika velona manao fanompoana satria zava-dehibe mahatafita kokoa no miaina noho ny hoe manao. Dia ny faharoa atsika tsy tokony hoe hiandry hoe misy problème izay vao tena hoe hivavaka dia antsika hoe milamindamina izao dia resy Jesosy satria ny problème dia tsy maintsy ho tonga foana. Dia tahaka izay nataon'ny Maria teo tsy misy problème izy ireo fa niraisin-jareo Jesosy tao amin'ny tokantrano-jareo tena hoe nikarakaran-jareo, nikarakaran'i Maria, nikarakaran'i Marta sy Maria fa rehefa tonga ny fahafatesana ny adan'izy ireo dia tonga koa Jesosy izany hoe tsy navela Jesosy verimena izany le hoe hetsika izay nataon'izy ireo mirahavavy indrindra fa zavatra nataon'i Maria nakasika an'i Jesosy dia aina mihitsy ny takaliny. Dia izany no tena nakasika dia zava-dehibe ny fiainoana raha teo tafitasika dia mila miaino sy mankatoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia ny tena nakasika dia mankasitraka tain'i Jesosy.